Ny 9 Desambra, Jacques Sila, solvavy, mpanao politika, ministra ndrarambahiny tamin'ny fiandohan'ny Repoblika fahatelo, praiminisitra voalohany tamin'ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana, ary efa filohan'ny antenimieram-pirenena ny maître Jacques Sila, izay nodimandry ny 9 Desambra 2024. Tany amin'ny no Sainte-Marie no nahaterahan'i Jacques Sila ny taona 1970, zanaky Albert Sila, mpanao politika. Ministra tamin'ny fitondran'ny filoha Philbert Tsiranana, tamin'ny fiandohan'ny Repoblika fahatelo no nafantarana ity olo malaza iray ity, izy no filohan'ny sampa KMF Knoe tany Tomasina, ary nandray anjara tamin'ireo fikaonandoha indrombosesy no tanterahany FFKM sy ny hery velona ny taona 2027. Mpikamana tao amin'ny antoko CSDDM izay notarian'ny maître Francis Caravony izy, voafidy ho solombavam-bahoaka tany amin'ny fari-piadidy-pifidianana Tomasina voalohany ny volana Jona 2027. Voatendro ministra ndrarambahiny tao anatin'ny gouvernement Tandravony ny volana Aogositra 2027 hatramin'ny taona 2027. Ny taona 2024 tao aoriany nanaovan'ny filomarika Ravalomanana ny fiainanan'ny dia voatendro praiminisitra ny maître Jacques Sila ka tsy niala teo amin'izany toerana izany raha tsy ny taona 2024. Lany solombavam-bahoaka ary voafidy ho filohan'ny antenimieram-pirenena hatramin'ny taona 2024. Isan'ireo olon'ny filomarika Ravalomanana nanohana ny hetsy-bahoaka teny amin'ny kianjan'ny 13 May ity mpisolobava ity. Nodimandry teo amin'ny 17 taonany ny maître Jacques Sila ny asabotsy 9 Desambra 2024. Isan'ireo olo malaza nanahaka ny rainy teo amin'ny sehatra politika izy. 9 Desambra 2024, tsunami tany amin'ny faritra ranomasimbe Indianina, indrindra ho andreo faritra atsimo antsinanan'ny Azia, niteraka fahavoazana lehibe ho andreo firenena tena niarany ary nisy fiantraikany tany amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara.